Asika famarana ny vonjy-maika na dia héritage provisoire dia maro zany misy an'izay 148 600 zay zany dia olona mbola sy tafiditry tao agnatiny dia héritage provisoire. Herinandro mahery-kely sisa dia ifarana ny fahazahoan'ny olom-pirenena manoratra ny anarany ao anatin'ny lisam-pifidianana. Raha tsy aivina dia verisoa tanteraka, tsy afaka manao na inona amin'ny raharaha-pifidianana rehetra ny olona tsy voasoratra ao anatin'ny lisam-pifidianana. Lakile iray ahafahana miala amin'izao fanitrana manara-penitra izao ihany koa ny fisoratana anarana ao anatin'ny lesitry mifidy afa tsy vitan'ny fimenomana fotsiny ihany. Fanesorana tamin'ny toerany ny tale général'ny ONE na ny Office national de l'environnement araka ny tatitry ny filan-kevitry ministra Omaly. Tsy vahaolana ny fihetsiky ny fanjakana toy izao hoy nambaran'ny filohan'ny antoko politika FMI malagasy androany raha niresaka momba izany tamin'ny Germain Menjanary sy Manora Andriamalala. Enjato sy 7,4 sy iray hetsy na 148 600 mahery ireo olom-pirenena voasoratra anarana atao anatin'ny lisam-pifidianana teo aloha no mbola tsy voasoratra anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana vaovao. Tsy ny andrela fa avy hatrany ny valikafatra avy amin'ny fanjakana ho an'ny tale général ny ONE. Tapaka tao anatin'ny fivoriana ny filan-kevitry ny ministra Omaly ny fanafanana ny didim-panjakana manendry ity tale général ny ONE na ny ofisy pirenena momba ny tontolo iainana ity Andriamatoa Rakotson Rija Hersolo. Nambaran'ny filohan'ny antoko FMI malagasy fa tsy ahavaolana ny fihetsika ataony fitondram-panjakana tahaka izao. Fa adsoina govana ho an'ny fanjakana hoy ity mpanao politika ity. Raha toka fampitsaharana sy fanaovana ilay fanadiadiana ara-tontolo iainana momba ny lalambe migodana no antony ny sorana azy. Bidika mantsy fa ny fahamarinana no tsy zakany ny fanjakana. Matoa misy ny ONE mila arovana ny tontolo iaina. Normal na raha anao autoroute ianao tsy maintsy misy diagnostic aloha atao hoe ahoana ny fiantraikany io any amin'ny tontolo iainana. Fa reto amin'ny fitondram-panjakana reto zao izy zao nanao décret an'iny tena hoy izy hoe maninona ny décret tokony atao tsy natao. Ny décret tokony nataony dia décret nanafoana ny midy dia midina amin'ny ampahefany ny vidin'entana rehetra farana avy any ivelany. Zay zao ny tokony nataony. Fa lany andro ny directeur ny ONE indray no asorina amin'ny toerany. Fa zay nge aloha dia midika raha ohatra izy mbola mieritreritra hoe hanao autoroute ny téléphérique tsy maintsy atao dikan'izany ange manambola ny fanjakana fa mandainga izy afen'ny dralany zany le voly dia tokony hanambola izy zany tokony tsy menomenona ny seny fa misy vola ao hanaovana ny fifidianana. Zay zany tokony mizotra makany amin'ny fifidianana moramora zany tsika amin'izay fotoana zay. Ny volana novambra 2024 i Rakotson Rija Hersolo no voatendry ho tale général ny ONE ny solotoerana any Andriamatoa Amplay Laurent izay nesorina taoriny ny fahamaizany tranobe ny ONE ny volana Jolay 2024. Io tranobe ny ONE io izay tsy mbola tafarina mandrakity androany efa 3 taona aty aoriana mahazy. Raha tsy aivina dia vao tamin'ny alatsinainy teo no nanao tafa ho an'ny mpanao gazety ny teo anivony ONE na ny ofisy pirenena momba ny tontolo iainana anovan'izy ireo fanadiadiana ara ny tontolo iainana momba ny tetikasa lalambe migodana. Azo antoka fa ilay resaka manodidina ny fanadiadiana ara-tontolo iainana mahakasika ny autoroute mampitohina Antananarivo sy Toamasina io izay niteraka resabe no nahatonga izao fanapahan-kevitra izao. Fampanao politika matahotra ny overseza sy tsolanim-bahoaka no mitaky tetezamita izany. Io kosa nambaran'ny solombafam-bahoaka avy amin'ny antoko tima androany. Nambarany fa fifidianana sy fantsina lalam-pifidianana no tokony irosoany mpanao politika sy ny ady hevitra tokony hipetraka eto Madagasikara fa tsy resaka fananganana tetezamita izany. Mbola Germain Menjanary sy Manora Andriamalala hatrany. Na mbola tsy samy seho masoandro hatramin'izao aza ireo mitaky ny anaovana tetezamita eto amin'ny firenena dia miparitaka kosa ny fisina sarta na sata ho amin'izany indrindra fa atao amin'ny tambajotra serasera Facebook. Teboka telo no tena nanaitra ao anatin'io dia ny famitsorakeloko ny filazana fa efa vonina ny mpiara-miombonantoka anampy an'i Madagasikara ary ny filazana fa isy ny fifampidiniana anaovana ny fifidianana mandritra io tetezamita io. Tsy ilay fifampidiniana no olana fa ilay izy atao fitaovana hitakina tetezamita hoy kosa ny solombavambahoaka fetra Ramozafimbololona. Mametra-panontaniana ohatra mahakasika an'ilay andininy fa 3 sy ny andininy fa 4 izay to efa asa na misoratena na miambo toy ny efa ny fampiresaka
ary efa nahazo toky tamin'ireo vondrona irasa-pirenena ireo mpiara-miombonantoka ara-teknika sy arabola amin'ny Madagasikara, ireo izay nandrafitra an'io manao hoe efa manohana ary anohana atsika ao anatin'ny fanomanana ny fifidianana, ao anatin'izany teteza mity zany ireo vondrona isa-pirenena toy ny vondrona afrikana, ny OIF, ny SADC, ny firenena mikambana. Fa izy moa reo olon'ireo no afaka hiteny an'izany sady fa izy reo olon'ireo rehefa ny atoky toy ny tim, ny atoky lehibe misy eto amin'ity fireneny ity, ireo parti historika sy ny mpitondra toy ny ohatrany mbola tsy nandrenesape hoe iza no niresaka taminy, de zay nyteneniko hoe izy reo olon'ireo nefa samy teny an'izany sady. Ny faharoa ao amin'ny 5-7 de mitovy tsisy valaka am'izay ihany koa. Ny am'izay le hoe efa miambo, efa misoratena ny amin'ny hoe tena hiaraka amitsika sy hiaradia amitsika hatrany a, ny amin'ny resaka arabola ireo ary anohana arabola ireo vondrona isa-pirenena. Zay le teneniko hoe kitoto zany zavatra zany. Inona no antony ametrahana an'izany resaka amnistia ao anatin'izany anatina andininy ao anatin'izany charte de transition zany, ka tsy efa misy ny fitsarana, misy ny fitsarana maefa ireo rafitra miady amin'ny kolikoly izay tena tokony homena ny toerana tokony hipetrahan'ireo rehetrarehetra eo, efa ampy zay. Fa maro nanao ny tsinety, nanomboka tany amin'ny teteza mita, nanomboka ny taona maro, amapolo taona maro teto amin'ny firenena. Antso nataony filoha Marc Ravalomanana hatramin'izay ny anaovana fampidinihana ny samy malagasy. Nolazaina nefa tamin'ny ireny fa mitaky teteza mita ny antoko timy. Mivoaka masoandro ankehitriny fa tsy ny antoko timy mihitsy no mitaky teteza mita, fa ireo mpanao politika matahotra tsy ho voafidim-bahoaka intsony, hoy ny fanazavany. Zay moa tsy fantatra hoe iza no mety ao ambadika, mety ny mpitondra ve asa, mety misy apahany amin'ny ao amin'ny fitondrana mieritreritra zany, satria araky ny teniko teo fanaovana kaboraraka, fanaovana tantely afadrakotra ny arem-pirenena sy ny fananana iombonana, fitadiava-tseza, fizarana seza, tsy misy afaty zay. Ary marina zay nanao fanamarena zany satria tany aloha tany mantsy taona vitsivitsy lasa vao nandray fahefana izao filoha ankehitriny zao sy ny mpiaradia aminy, de nilazaina foana ny tiako Madagasikara sy ty amin'ny fanoherana hoe mitady seza, mitady teteza mita, io ambaranay apomba ofisialy fa tsy mila teteza mita izay vonona amin'ny fifidianana izay fa misy fotsiny tokony kitihana, de zay ny tokony ifampiresahana tratra io vitatsika tsara mbola manomana izany. Ary mino fa anampy ny irasa-pirenena raha tena manaraka an'ireo le atao hoe fepetranapetrana isika amin'izany fanomanana fifidianana zany. No mafisy n'ity solombavam-bahoaka ity fa tsy mila teteza mita ny antoko timy ary vonona hiatrika fifidianana, saingy mila amboarina aloha ny lalam-pifidianana mialohany irosona amin'izany. Enina volana tokoa mantsy dia nahafahana nanomana fifidianana taoriny ny fitakiany ireo solombavam-bahoaka 720 tetsy amin'ny kianjany 310 Mey tamin'ny fifidianana ny taona 2024, saingy ny anarenana ny lesoka tamin'ny ireny no tokony atao amin'izao fotoana fa tsy teteza mita intsony araky ny fitakiana izay nataony ireo antoko politika ireo. Mbola amin'izay lafima vao izay hatrany dia tsy azo ekena intsony ny fikonokononana angalabato mandritra ny fifidianana ho avy ahony avy amin'ny antoko FMI malagasy androany. Nambarana nandritra izany efa nivoaka malagasy iray manontolo no mila mijoro amin'izany afa-tsy ny kandida izay mirotsaka fotsiny ihany. Mbola Germain Menjanary sy Manora Andriamalala hatrany. Tsy hisy anankalabato izany intsony eto ary izao no hitarika vahoaka idina andalambe voalohany raha toka mbola voaporofo ny fisiny zany amin'ny fifidianana manaraka eo. Io no nambara ny Paeto Ekareny no sady mpanao politika Jean-Jacques Ratsy Edson androany ampy ny zavatra nisy nandritra ny fifidianana ny taona 2024 ireny, hoy ny fanazavany, ary tsy azo ekena intsony ny fanabakana ny vahoaka malagasy amin'ny tena safidiny. Raha misy porofo zay manana procès verbal ny bureau mpifidianana, anananay porofo fa ny résultat voakansany tsy mitovy an'le procès verbal eny ampelantananay de mandeha andalambe Ratsy Edson Jean-Jacques na itifitra rany gendarme za tsy matahotra, ianao nge tsy maintsy ho faty indray andro zay tsy anaiky. Fa za kosa manentana ny olona de nizao tsika rehetrarehetra rehefa tonga ny andro ny fifidianana, rehefa mikatona bureau fa andeha anisa vato amin'izay ny bureau mpifidianana rehetrarehetra, manentana tsika rehetrarehetra vahoaka andana manatrika ny fanisambato amin'ny fokotaninao ianao. Tsy mila teteza mita ny FMI malagasy, mpanao politika mitady tombotsoa no mila izany, fa tsy olona manana vina mazava ahafahana mampaloso ny firenena, koa hiatrany ny fanazavany. Efa nisy teteza mita teto tamin'ny 2009 hatramin'ny 2012 efa ho mandat ray tsisy ninona noetiny teteza mita zany, vao maika mijaly ny vahoaka. Zay koa am'le feo lazainao zay de hoe
irajonar mampianana mitondra tetezamita zay tsanaiky an'izany ko zay ianao raha ngafy firenena 2018 vao tsy lany ianao dia lasa tany an-dafy tany lamina tany nandritry ny 4 taona jonao vao moto miverina ina moa anaja an'le tsy maintsy mipetraka eto enim-bolana zay tsy manaiky 97% ny ankizy 10 taona mitina tsy mahay manoratra tsy mahay mamaky teny zay tsy manaiky efa 97% ny gasy ny ambanin'ny sao de pauvreté tapahatrana zay tsy manaiky miaina ao anatin'ny aizina miaina ao anatin'ny fitaitainana ny malagasy ray manontolo nefany a le vahaolana misy raha ohatra zay tsy nisy vahaolana de mety ny ravoravo-tanana oatra ny rehetra fa le vahaolana rangaha misy tsy misy afa-tsy ny fifidianana ihany no ahafana manavitra ny firenena sy ny fiainam-bahoaka atsoa-kevitra ihany koa ny any fanjakana raha manaiky izany hoy ity mpanao politika ity mazava mantsy fa pirofo mitohoka amin'ny tendany fa tsy nahavita nampandroso ny firenena ilay fanjakana ka manaiky moro ny fanampahan-kevitra ireo te hitsentsitra fotsiny mandritra ny tetezamita fa efa namotika ny firenena izany tetezamita izany tsy nisy tombontsoa azo tamin'izany fitiavan-tseza no tena ao ambadiky ny tetezamita ho kosa i Danira Coutson mpamakafaka raharam-pirenena raha niresaka tamin'ny Njavandrema efa sy Manorandre Malala. Fitadiavan-tseza ary fikatsahana tombontsoa manokana no tena tanjon'ireo mikonkonina ny kasanao tetezamita eto amintsika ho ny mpamakafaka raharam-pirenena Danira Coutson iteraka korotana eto amin'ny firenena ary vao maika andetika ny vahoaka malagasy ao anatin'izao fahantrana lalina izao anefa ny firosona amin'izany no nambarany. Zavatra dia vahoaka malagasy dia filaminana ary mba afaka miary izy, afaka miary tsara izy eo ny resaka fampianarana, eo ny resaka ara-pahasalamana, eo ny resaka fandrifalemana. Zay zavatra dia malagasy voalohany ka raha mbola toritoriana itododiana any amin'ny resaka tetezamita zany sady tadidio tsara fa tantely afadrakotra foana izay tetezamita nisy teto amin'ny firenena hatramin'izay. Ka ary be da be ary ireo ray aman-dreny na ao mpanohatra zany na ao fitondram-panjakana efa miteny mihitsy fa tsy misy tetezamita zany ary tsy tokony izy zany satria fantatsika zavatra efa niainantsika zany fa ireo olona rehetrarehetra zay miteny hoe mila tetezamita dia olona very seza ireo olona fantany fa tsy azo seza izy rehefa niza fitondram-panjakana manaraka eo dia tsy azo seza izy satria tsy manana toko tsy ao anatina vondron'olona izy vondron'olona tena hoe mba hitondra soa an'le firenena. Ny fisian'ny fifampiresahana eo amin'ny hery-velona rehetra eto Madagasikara ihany no vahaolana ho ny fanazavana tanjona ao anatin'izany ny katsahana tombontsoa iraisana indrindra ho an'ny vahoaka malagasy sy ny firenena. Fa tsy nahita mangirana tamin'ity fitondrana ity ny vahoakany Manakara hatramin'izay fampanantenana pokaty no natao tamin'ny vahoaka raha tsy izay asa tsy mitondra fiovana eo amin'ny fiainana fa dia vonjy tavanandro fotsiny hoe nambarany solombavam-bahoaka voafidy tany antoerana ho tsarain'ny tantara sy ny vahoaka malagasy amin'ny zava-bitany mpitondra amin'ity taona ity. Ando Miaratiana, Mathieu Prince. Tomponantoka feno amin'ny fahasahiranam-bahoaka sy fahoriana mianjady amin'ny fitondrana mijoro ankehitriny izay tsy mihefitra ny mahasono vahoaka hatramin'izay. Anisan'ireo distrika Tratraorina ary voakapiky Manakara. Efa tsy misy ihany kohanina intsony ny ponina ka mihinana ny tsy fihinana. Tranga voatsela ny sina olona 10 maty ny fihonanana veoveo tany antoerana. Efa maty ny olona vao mitady vahaolana amin'ny mpitondra fanjakana. Nisy vary 32 tonnes nalefa talohan'ny Rivodoza Fredy. Voaraisoma tsara ny tompony andraikitra tao Manakara io. Petraka tao amin'ny magasin ny tompony andraikitra tao Manakara. Fa ny nahagaga sy nozaraina io rehefa lasa ny rivotra fa efa misy olona maty ny hinana zavatra sy fihinana noho ny hanohanana hatereny noho ny fahasairangany vao nizaraina le vary. Zany hoe ohatrany hoe atao sikana hoe fisaboana tarany zany tokony raha mba natao taloha mety sy ny maty le olona mety sy ny maty le olona fa efa misy maty zay zany ny fahaizan'ity fitondrana ity avela maty ny vahoaka malagasy vao saboina. Matsiaro zanaka kialafy Manakara disy fanantenana tanteraka tamin'ity fitondrana ity toy ny manofinofy anaty horonan-tsary sisany malagasy malona ny tsy fahaiza mitantana. Satria raha vandivandy daholo ny zavatra hitany malagasy. Film, makety. Rehefa ngorina tragno izy da misy makety matomboka eo ny engin ohatra na eo ny entreprise herinandro sy efa sy hitanao koa ny entreprise zany film ohatran'izany nefany ary efa hitako tany amin'ny distrikany Manakara zay nangorina université tena nandray fitenenana misy dia sambatra ny zanaka Manakara satria hianatra akeky fa tsy handeha lavitra koa
volandraika fotsiny efa sitany entreprise tena diso fagnantenana ny vahoaka malagasy. Tsy hain'ity fitondrana ity mihitsy ny manavaka ny lalam-pamena sy ny aitraitra. Mila fanandrana goavana ny firenena miaingeny fotony. Azanononareo ny fagnomezana vola maimaim-poagna ny vahoaka malagasy satria tsy ho vitanareo mandrakizay io. Fa ny fotodrafitrasa hagnasara ny tanimbary, manao barazy, manao lakandrano. Ny masomboly hagnarenany ny manome pépinière jorofo, pépinière café, hagnarenany ny voly fanondrana, zay ny tokony tadiavanareo vahaolana. Tsy nisy sarosarotra ihany zany hoe hagnavitra ny Madagasikara ve dia rikantony zaraina ho andro raika dia mody ianao rapiso dia sisy koa ny maraina. Tsy maintsy ho atao amin'ity taona ity ny fifidianana ho tsarain'ny tantara tamin'ny zava-bitany fitondrana ankehitriny. Mila mijoro mandray andraikitra ny vahoaka malagasy amin'ny fiatriana izany ka tsy hanaiky lembenana toy ny teo aloha intsony. Faneny amin'ny fitsarana malagasy no tena anjakan'ny kolokolo voalohany eto Madagasikara ho inambaran'ny olom-pirenena. Manaraka izany ny fanaovana ny taratasy mpanjakana samy manao anefa na ny manome na ny mandray ka tsy ho foana ny endriky ny kolikoly raha tsy miova ny toe-tsainy tsirairay. Ravitra Zafimahena sy Manora Andriamalala. Miteraka fahavoazana eo anivon'ny fiarahamonina ny vokatry ny kolikoly raha tsy laza ny tsy fandriampahalemana fotsiny. Matetika votry ny fitsarana ireo mpanao ratsy fa manome vola azy ireo. Tranga hita matetika izany ka manome vahana ireo jiolahy. Hitrangana kolikoly be ihany koa ny fanamboarana taratasy mpanjakana manomboka eny amin'ny fokontany hatrany amin'ny rafitra ambony. Tsy lazaina intsony ny kolikoly amin'ny fidirana mpiasa mpanjakana na aiza zany na aiza. Le fiainana mihitsy ny tena efa manahirana tsisy tsony nazaomboly dia manao kolikoly daholo ny vahoaka. Tena mbola ela mbola sarotra. Mbola mila fiovana be mihitsy aloha ny toe-tsaina nina rehetra zay vao tena afaka amin'izay tsika. Le fiainana mihitsy mampirisika ny olona manao an'ilay kolikoly mba ahafahana mahavita zavatra haingana. Ny sehatsaretsarehetra misy kolikoly daholo ka ny mariky ny fahatranako mahatonga le kolikoly. Ny olom-pirenena hatramin'ny olom-panjakana ny olom-pirenena rehetra manao kolikoly daholo ka satria mainka te ho afaka amin'ny zavatra atao. Tokony ho afaka ka miankina amin'ny toe-tsaina ihany. Fa miova ny toe-tsaina dia mety ho foana ny kolikoly. Ny asa-panjakana mora raha ohatra manao kolikoly ianao. Fa rehefa tsisy kolikoly dia lasa sarotan'ny mpiasa-panjakana izy. Ho an'ity raim-pianakaviana ity, raha mampifanolana azy sy ny vadiny teo aloha izay nanao kolikoly teny amin'ny fitsarana no tsy nahafahany hivoaka ny faritry Madagasikara hatramin'izao. Miasa ny ivelany ane Fizy. Nandritra izay folo taona izay tena nangina foana amin'ny tsirariny amin'ny kolikoly sy ny risoriso. Io zany efa fantatry io hoe fa amin'izao zany izy efa sangy mihoatra ny loha ary tena famonona mihitsy satria tratra ny STA ny asako rehetrarehetra miantona daholo. Olo-tokana zany any mandidy ny fanjakana hoe zao ataonareo, tia ny volanareo dia zao atao. Mihaino lakolosy tokana fotsiny tonga dia mibarena tsy le objet an'izy raha tsy fantatra akory hoe inona ny anton'ilay fanakanana. Manontany ny eny am'doana ireo normal manantanteraka baiko fotsiny mandeha makany amin'ny intérieur tsisy ninona fa hoe procès en cours. C'est inona ny procès en cours? Procès en cours nefa hatramin'ny 2013 nefa en cours. Larina faharoa amby 20 amin'ny firenena 20 amin'ny i Madagasikara raha ny tany fanaovana kolikoly araka ny tatry ny IPC na ny indice de perception pour la corruption. Tsy nahitana fivoarany ary tsy hita mivaingana ny asan'ireo rafitra napetraka hiady amin'ny kolikoly eto amintsika. Mazavana kosa ireo olona akaiky mitondra amin'ny fanaovana izany saingy tsy misy toy ny raharaha. Vavaony trangam-piarahamonina niakatra fampanoavana ny talata lasa teo ny raharaha fisolokiana voalaza fanataona vehivavy mpandraraha iray mpanafatra entana avy any Chine. Olona manodidina ny 20 mahery ny solokiana no nametraka fitoriana azy. Tamin'ny tambajotra tserasera Facebook no ny fankalalany olona lasibatry ny fisolokiana ireto sy ilay vehivavy. Vola antampotrisan'ny maro no efa lasany raha ny fitarainana nataon'ireo olona niara-ny fisolokiana ary dia arirarirany avokoa ireo olona izay mitaky amerenana ny volany. Onjalalany Ranaivo Manana sy mbola afa-tsara. Vehivavy mpandraraha iray milaza fa mpanafatretana avy any Chine no notorian'olona manodidina 20 mahery noho ny fisolokiana nataony tsy farany azy ireo. Fifampiresahana tamin'ny tambazotra tserasera Facebook no ny fampahafantarana ireto olona voasoloky ireto sy ilay vehivavy.
manao sinoy fifanarahany mihitsy ireo olona nafatra entana sy ilay mpandrarah rehefa mandovola. Rehefa tonga nefa ny fotoana voalaza fa atongavany entana dia arirariran'ilay vehivavy mpandrarah ireto farany. Karazana entana maro no afaran'ireto olona ireto toy ny moto, finday, taratasy ary fitaovana fampiasa amin'ny zazakely. Vola 4 tapitrisa ariary ka hatramin'ny 220 tapitrisa ariary no efa nalain'ity vehivavy ity tamin'ireo mpanafatra entana tsirairay. Milaza ny amerina ny vola nalainy ilay vehivavy kanefa rehefa tonga ny fotoana ny fanarana fa amerenana izany dia arirarirany ireto olona ireto. Milaza fa manana pirofo manamarina ny fisolokiana ny atra tamin'ny ireto mpitory ireto ary mitaky ny ampiarana ny sazy amin'ilay vehivavy mpandrarah. Ny fomba natafajoboka anay tao zany dia mody asiany échantillon anay entana eo hoe reo fa misy entana tonga dia tonga izay andoha vola sy ny karazany ary izy tsy manaiky mihitsy raha tsy paye 100% le izy dia amin'ny efa mpisehatra hoe mpanafatra entana sy anona moa dia efa samy malala hoe tsy maintsy raha tia azo entana ianao dia 100% zany tsy manino. Rehefa anaty message MP zany dia mahivava be izy amin'ny hita mihitsy izy hoe te hiala tsy andohan'ilay vola. Misy ary client efa tamin'ny octobre 2022 ny contrat izy indray no nitory an'io client io fa hoe nanao menace anazy tanaty Facebook sy ohatrohatr'izany zany ialany bala. Misy amin'ireo olona sasany niarany fisolokiana no rahonan'ilay vehivavy mpandrarah ka tsy mahasama metraka fitoriana akory. Ankoatr'ireo olona nametraka fitoriana dia orinasa iray nanofan'ilay vehivavy trano ihany koa no milaza fa manana vola mitentina 50 tapitrisa ariary any aminy. Soratra mazava tsara ao anatin'ny contrat-nay fa raha tsy mara entana izay dia averiny 100% ny volanay. Misy ihany koa ireo nampanantenay fa ataony x2 ny vola raha ohatra hoe tsy tonga ny entana. Dia eto zany izay dia manaitra ny sain'ny tompona andraikitra rehetra isan'ambaratongany mba hanaraka akaiky raha ity. Maro amin'ireo no mahazo menace dia matahotra ny olona. Zao izay 20 mahery fotsiny no nitoriny fa raha nisanay 40 mahery ny voa. Ny talatalasa teo niakatra fampanoavany ity raharaha ity. Manentana ny olona rehetra ho mailo ireo milaza fa niarany fisolokiana manoloana firongatry ny endrika fisolokiana maro anaty tambazotra tserasera amin'izao fotoana izao. Vapotika sady kosa ny kianja manara-penitra ao Tolaniaro. Maro ny olana sedrany taranjabona kitra any amin'ny faritra Nosy any. Tsy mbola afaka mandray fifananana ihany koa i Tolaniaro ka voatery mandeha lavitra ny mpilalao. Jessica Miray Tahirinena ary Andry Rakotomalala. Toy izao ny endriky ny kianja manara-penitra Tolaniaro. Potika sady ny gradin sy ny tribune. Efatra amin'ny fotoana ny tetezamita no nanamboarana azy. Tamin'ny fiandohany ity fitondrany ity kosa no nanamboarana ny kianja. Saingy efa toy izao sady ny endriny lazaina fa manara-penitra nefa. Ty gradin sy ny tribune ty zany mba amboarina fa dia tena zay ny tena lesoko dia tena izy koa mbola sy vita izy ohatra amin'izao fa dia miandry ny fitondram-panjakana zay anamboatra an'ity tribune sy gradin ty. Ny tribune sy ny gradin ty dia namboarina tamin'ny tetezamita ty Angamarasy no tadidiako. Dia ny sanona ny tetezamita dia nisanona teo izy. Fa ny 15 ny terrain synthétique dia efa tamin'ny début ny mandan'ny président Andry izy io nanamboarana an'io fa sy nitozany vita ty zany fa sy namboarana ny gradin sy tribune fa dia hoe amboarisika eo fa vita tika dia miandry hatramin'izao. Dia mety arabola mety hoe 15 zay ka aloha ny natao dia moraka atao manaraka ny gradin sy ny tribune. Mety zay ny fahafantarako aloha fa zay moa sy dia nampahafantarina zay fa dia hoe amboarisika aloha fa raha ny tena nandalovan'ny président dia hoe amboarina ty 15 ty tribune ty dia miandry aloha. Noho ny tsy fanana ny faritra Anosy kianja afaka mandray fifaninanana araka izany dia voatery ny mpilalao no mamonjy ny toerana misy ny fifaninanana. Maka ny Toliasy, Iosy na Fianarantsoa ohatra. Izay lavitra be sady vesatra ho an'ny ligy. Izy ireo raha teo efa tsy nandray famatsim-bola avy amin'ny fédération-ny intsony hatramin'ny taona 2024. Ny compétition zay atao dia sy maintsy miakatra na ny Toliara na ny Fianarantsoa na ny Osy. Satria zay no ny 15 année mbola sy dia ary fomba loatry dia mbola sy mahazo zay championnat zay tanterahina eto. Fa na izany na sy zany dia isaky ny championnat zay dia sy maintsy mandeha fasolotena makany Toliara na any Osy na any Fianarantsoa indrindra ny championnat régional. Zay tena hitako lesoko satria noho ny fahalaviran'ny toerana dia na ny formation d'entraîneur dia mahalana
satria zareo fa na formation entraîneur matetika any amin'ny toerana sasany misy na formation arbitre fa ny anaovana azy aty de décentralisé na de mahalana de tena malana ka izany rehetrarehetra zany misy ny tsara mba paritahana ary zay moa de miangavy ny fédération matetika nanomboka izay tamin'ny taona ity mba fa ny décentralisé ny championnat ny vehivavy zay natao atao amin'ny fombe de mba fa hafahafa satria le déplacement misy ny mavesy satria tena manao antsoava araka izany ny ligue paritra taranja baolina kitra eto anosy anamboarana ny kianja fa lasa vesatra ho azy ireo ny fivezivezena amin'ny fanatrehana fifaninanana manao antsoava ihany koa izy ireo iverenany famantsim-bola avy amin'ny fédération na malagasy ny baolina kitra na ny FMF. Fanehoana fa manana talenta ny Beazina tsiraray no isan'ny fatohan'ny herinandro ny mpanazava eto Madagasikara manomboka amin'ny farany herinandro avy izao. Fanabeazana zazavavy Ankalamanjana isy ny Lobary Andasy iresahana ity sea mpanabeazana ity atarihan'ny mpanazava eto Madagasikara. Tato-pavaony avitra Sondabe Simbola afatsara. Anaty fanarahana ny rafim-panabeazana skoto zazavavy mitohy hatrany ny fitrandrana ny talentan'ireo beazina mandritra ny herinandro ataon'ny mpanazava eto Madagasikara. Manomboka ny sabotsy 20 ka hatramin'ny 17 Mey izao no anatanterahana azy. Andray anjara avokoa ireo sokajy taona misy ao anatin'ny mpanazava eto Madagasikara ao anatin'ny hetsika karakarainy nasionaly. Voizana ny talenta fampiarana ireo talenta hananany ankizy fampirantiana ihany koa maro be ny hetsika izay tanterahana amin'izany ny fampirantiana talenta dia ny fanehoan'ireo ankizy ireo ny talentany tsirairay avy amin'ny dia sy ny hira ary anehoany eo amin'ny fiarahamonina fa manana talenta ny fikambanana ny ankizy kely ny ankizy beazina ao am-panazava eto Madagasikara. Ankoatra ny hetsika ny 17 Mey ho avy izao dia isy Laobary Andasy mikasika ny fanabeazana tsy manaraka ny sehatra ara-dalàna azony rehetra hatrehana etsy amin'ny FJKM Mandrainarivo Fahasoavana ihany koa ny mpanazava eto Madagasikara. Entina indrindra anazavana sy amelabelarina ny makasika ny fanabeazana skoty indrindra ho an'ny mpanazava eto Madagasikara. Amaranantsika ny vaovao amin'ity hariva ity olona 7 no namony ainy ary anarivony ireo voaterina findra toerana tany Italia vokatry ny fiakaran'ny rano nateraky ny orambe tany antoerana omaly alina lalana maro no tapaka vokatry ity fiakaran'ny rano ity ary tapaka ihany koa ny herinaratra. Onjalalana arana avy manana Simbola afatsara. Mavesatra ny takaitra vokatry ny fiakaran-drano any Italia no ndrotsakorana tany antoerana. Raha ny antotanisana voakany tompona andraikitra dia olona 7 hatreto ny namony ainy. 2 alina ireo voaterina findra toeram-ponenana ary tokantrano 5 alina ny tsy mahazo herinaratra intsony. Omaly alina ny tena ndrotsaka be ny orana tany antoerana antony tonga ity fiakaran-drano ity. Tany amin'ny tanàna Andravaina sy Emile Roumon no tena voakasika ity loza ity. Efa naharitra 2 herinandro no tsy nitsahatra ny orana tany antoerana. Ity faritra avaratra Italia ity izay vao avy nivoaka tamin'ny haintany lavareny. Raha ny fanazavana no mendreo manampahaizana dia orana tokony latsaka ato anatin'ny 3 volana no nirotsaka tao anatin'ny 3 andro monja tany antoerana ka nitarika izao fahavoazana izao. Rendrano sy faharivo 12 no nihoatra ka nahatondra ka toerana maro. Mbola mitohy ny famonjena ireo trabo nataon'ireo mpamonjy voana ny antoerana ary ahina indray nefa ny fihotsahantany. Etsika maro ny voatery nofoanana vokatry ity loza ity anisan'izany ny Grand Prix de Formule 1. Vao tamin'ny volana septambra taona 2024 no nisina tranga toy izao tany amin'ny faritra afovoan'ny Italia izay namoizana ain'olona 10. Takany mazatra dia ny fandarana ao anamarina sy ny fandarana Global News no arahinao aorin'izao fotoana ny fampirahalam-baovao izao. Aorin'izay kosa ny horonan-tsary indray amin'izao mitondra lohateny hoe un mariage trop parfait. Ny sampana fampirahalam-baovao dia misaotra anao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Veloma tompoko.